Eo amin'izay fiara-miasa amin'ny any ivelan'izay hatrany dingana voavandray no nirison'ny firenena malagasy sy ny firenena israeliana andro maraina raha avy nanatanteraka ifanaovan-tsony momba ny fahalalana eo amin'ny fanditserana ny firenena roatonta. Teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no nanatanterana ny lanonana fanaovan-tsony sy ny fifanarahana. Fifanarahanam-piara-miasa vaovao eo amin'ny sehatra Ratokarena no misokatra eo amin'ny firenena malagasy sy Israel. Lanonana fanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny fahalalan'ny fifandraisana ara-barotra indrindra eo amin'ny sehatry ny fahantseranana eo amin'ny firenena roatonta no nitoto-saina andro maraina teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Taorian'ny lanonana fanaovan-tsony dia nambaran'Andriamatoa Jean Razafindravonina ministry ny vola sy ny teti-bola fa isy ny fanaraha-maso ireo entana izay voarara ny fampidirana azy na eto Madagasikara na any Israel. Fiverenana fifandraisantsika amin'ny firenena israeliana amin'ny fifandraisana ara-toekarena amin'ny arabola sy amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Fa ny androany manokana zany dia hitarao zany fa nisy fanarana atao sy niavina izay mikasika ny douane ny fahadiseranana amin'ny fifandraisana ara-barotra. Iny fanarana iny dia milaza fa malalaka ny fifandraisana ara-barotra miaraka amin'ny Israely ary isy fanaraha-maso andreo entana izay tsy azo alefa tentsika na koa tsy azo alefa ny aminy na ohatra zany raha tsika fitaovam-pidiana na resaka produit toxique. Zay zany le teo dia nanao sy niaraka tamin'izao zany ny ambassadeur Israel izay oetreto aty Madagasikara zany Atsoata. Nanamafy kosa ny mahasoivo Israeliana Andriamatoa Yoaram Melron fa maro ireo vokatra izay eritreretin'ireo mpandraraha Israeliana farana eto Madagasikara. Nasiany teny manokana ny lafin'ny vokatry ny fambolena izay verina ankehitriny taorian'ny fiatoan'ny fifandraisan'ny firenena roatonta tao anatin'ny taona maro lasa izao. Nanaroatra ny laza ny fizotro famolavolana ny teti-bola-panjakana 2024 ministry ny vola sy ny teti-bola. Nasiany teny manokana ny fifanakalozana eo amin'ny ministerany sy ny mpandraraha izay verina fa atao matetitetika mba ahafahana miara-mijery ireo olana iainan'izy ireo.